La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. tetika sa efatra ny vokatry ny dian'ny filoham-pirenena teo aloha era-jona européenne tany Chine nandritra ny fihaonana Chine Afrika izay nitondrany délégation marobe. Tetika sa izay nisoniavina andro vitsy monja mialohan'ny fotoana tsy maintsy nametrahany fialana. Nampahafantarina tamin'ity androany ity ny tetika sa USAID ahitao sy ny USAID mikady anampy amin'ny fiarovana ny zavaboary sy ny fandrindrana ary ny fampandrosoana ny vondron'olona eny fotony eto Madagasikara. Aritra 5 taona ny tetikasa. Tsy misy fiatraikany amin'ny famoahana ny valin'ny BEPC any amin'ny distrikany Antsalova ny fanafian-dahalontranga tany amin'ny commune iray any toerana Omaly raha nambarana teo anivon'ny ministeran'ny fanomezam-pirenena. Raha tokoka mbola tao anatin'ny famaranana ny adina ara-panatanjahantena ny teto Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity ny Omaly kosa ho an'ny Atsimon-drano. Asa miavaka iray indray no entina aminao amin'ity androany ity anatin'ny fampalalam-baovao dia ny asa fakana sary izay amin'ny tapany faharoa vaovao moa no ahitanao izay. Resaka iraisam-pirenena manomboka hita ny vokatry ny fanatonan'ny tafidrivotra mahery vaika Florence ao atsinanan'ny États-Unis. Olona manodidina ny 7 alina no miaina anaty aizina ankehitriny. Ny andidin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao indray anaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ity zoma alina ety. Nambotsika ny vaovao dia fifaneke mpiara-miasa misa efatra ny vokatry ny dian'ny filoham-pirenena teo aloha era-jona européenne tany Chine nandritra ny fihaonana Chine Afrika izay nitondrana délégation marobe. Fifanekena nosoniavina andro vitsy monja mialohan'ny fotoana tsy maintsy nametrahany fialana. Rarsona Iandry. Sotran Damasine ampitoy Antananarivo sy Fianaratsoa. Fanorenana serana tsambo vaovao any Antsiranana. Fametrahana tramway eto Antananarivo ary fantarana ny serana mpiara-manidina Ambalamanasina Tomasina. Ireo no fifaneke mpiara-miasa miisa efatra nosoniaviny filoham-pirenena teo aloha Rajonaromampianina Hery tany Chine nandritra ny fihaonana tampony teo amin'ireo firenena sinoa sy ireo firenena aty Afrika tamin'ny fiandohany ity volana ity. Orinasa sinoa 3 no nanao sonia tamin'ny filoha teo aloha tamin'ny anaran'ny fitondrana malagasy ho an'ireto tetikasa efatra ireto. Délégation marobe no nentin'ny filoha teo aloha niatrika ity fihaonana an-tampony tany Pekin ity izay nandaniana volam-bahoaka tsy toko tsiforoana. Raha nanontaniany mpanao gazety ny RFI Afrika momba ireo fifaneke mpiara-miasa ireo izay natao sonia ny ministry ny asa vaventy Andriatina Urlish dia nanambara fa fotoana lava ary mety ho antaonany maro mihitsy fa ho azo tanterana ny endry mpiara-miasa toy izao. Antony mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny aminy hoe inona no nanosika ny filoha teo aloha sy ireo délégation niaraka taminy hanao sonia ireo fifaneke mpiara-miasa ireo kanefa fantany tsara izao fa andro vitsy monja aorian'io fifanaovantsiny io dia tsy maintsy ametra-pialana ny tenany ary ny hoe inona no endrika atakalo aoriana izao fifaneke mpiara-miasa izao. Ratsy ivina araka ny fanadihadiana nataon'ny FES Madagasikara izay efa notanterana taminao teto amin'ny fampalalam-baovao ny Ankolo TV FM dia ny filoha teo aloha Rajonaromampianina Hery no isan'ireo kandida nampiasa vola be indrindra tamina fampielezan-kevitra eran-tany tato anatin'ny 10 taona. Vola be izay mampametra-panontaniana ny mariny aminy hoe avy aiza ary inona no takalony hatramin'izao.
Naneo ny fahavononany anaja sy hampanjakany demokrasia ny filopanonany IEM Andry Rajoelina raha izy no safidin'ny vahoaka intantana ny Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka. Izay no nivoatra nandritra ny fifanokaloza-kevitra niarahana tamin'ny l'association Sciences Po pour l'Afrique izay nitanterahana tany Paris omaly. Io no nasaina. L'expérience démocratique en Afrique. Io no lohahevitra nandritra ny fivoriana sy fifanakaloza-kevitra no tanterahana tany Paris renivohitra Frantsa ny alakamisy 17 septambra teo. Fifanakaloza-kevitra izay niarahana tamin'ny ASPA na ny Association Sciences Po pour l'Afrique. Isan'ny nandray anjara tamin'izany fivoriana sy fifanakaloza-kevitra izany ny filompanorona ny IEM no sady kandida filoham-pirenena Andry Rajoelina. Izay teratany malagasy voalohany nandray anjara tamin'izany fifanakaloza-kevitra niarahana tamin'ny ASPA izany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nanoloana ireo vahiny maro no nilazan'ny kandida Andry Rajoelina ny fahitany ny fampiarana ny demokrasia aty amin'ny kontinanta afrikanina fa indrindra ny eto Madagasikara. Taorian'ny fifanakaloza-kevitra sy ny fifandimbiasa mpandraisam-pitenenana niroso tamin'ny famaliana ireo fanontanian'ny mpanatrika ny filompanorona ny IEM. Tamin'izany no nahitany rehetra fa olona niomana ary nanomana ny tantana ny firenena tokoa i Andry Rajoelina. Hita taratra nandritra ny famaliana ireo fanontaniana ihany koa ny famatorana ananany amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ny tafatafa tamin'ny mpanao gazety nataony, ka tamin'izany no nilazan'ity kandida mitondra ny laharana fa 13 ity ny fahavononany anaja sy hampanjaka ny demokrasia eto Madagasikara rehefa tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena ny tenany. Nambarany tamin'izany ihany koa fa olona tia tandrazana ny tenany, nitolona ary nandrodana ny jadona niaraka tamin'ny vahoaka malagasy ny taona 2020. Tolona izay etsy vahoaka fa tsy fanonganam-panjakana araka ny fehezana ely hatramin'izao. No amafisin'ny filompanorona ny IEM Andry Rajoelina ihany koa fa olona mahay miaina ny tenany ary olony fifampiresahana. Malalaka hoy izy ny faneho-kevitra ary izany no taratry ny demokrasia. Vaovao voavoray amin'izao fotoana izao dia nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Ivandry io hariva io. Fiarana polisy iray izay nanao escortana olom-panjakana no nandona zaza roa araky ny ango-baovao voaray. Kosa moa dia saika hitsoaka reto navandoza ka voasakan'ny fokon'olona. Nidoran'ny fokon'olona araka izany ilay fiarana polisy ary nahiditra hôpitaly ireo zaza roa voadona. Efa tonga eny an-toerana kosa ny mpamonjy voana hamonjy ny ireo afo izay nirehatra tamin'ny fiaran'ny polisy. Ho tanterina aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa nantsipirian'izay. Fa ny analozantsika ny vaovao kosa indray dia tsy hisy fiantraikany amin'ny lisam-pifidianana sy ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny fanaramaso sy fitsiriana izay ataon'ny OIF eto Madagasikara. Araka ny lalàna ny 15 aprila lasa teo no efa mikatona ny lisam-pifidianana. Iveryshara. Araka ny efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao, manatanteraka fitsiriana sy fanaramaso ny lisam-pifidianana ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy izao ny eo anivon'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie ankehitriny. Araka ny fanazavana, ny teo anivon'ny SONI na ny voamera amin'ny pirenena misahana ny fifidianana nampiantso ny OIF hanao ny fitsiriana ka tanjona ny fanatsarana ny fanatanteraina ny fifidianana. C'est une mission qui va permettre fizarana ny votoatin'ny lisam-pifidianana sy ny fitsipika samihafa amin'ireo kandida irotsakofidiana no tanjon'ity fitsiriana sy ny fanarahamaso ataon'ny OIF ity. Zava-dehibe hahafahan'ireo kandida hifaninana ary ampitovy ny herijika ho azy ireo ny fahafantarana ny leso sy ny tsy fahatombanana samihafa ao anatin'ny lisam-pifidianana. Izay indrindra ny tanjon'ny fanarahamaso ataonay dia ny ampahafantatra ny antota-kevitra rehetra ilain'ireo kandida, ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpiara-miombina antoka ara-teknika amin'ny fifidianana. Avec l'ensemble des candidats, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Etsy ankilany, taorian'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana nanomboka ny taona 17 ny 15 aprila lasa teo no efa nikatona tamin'ny fomba ofisialy ny lisam-pifidianana araka lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Araka izany, tsy hitondra fanatsarana ary tsisy fiantraikany amin'ny lisam-pifidianana sy ny fanatanteraina ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ny fanarahamaso sy ny fitsiriana ataon'ny OIF eto Madagasikara. Tsy nanome valiteny mazava momba ny antony fitsiriana sy ny tanjona ihany koa ny teo anivon'ny SONI. Ny antony nangatahan'ny SONI ny audit io ny hotoyany efa natao taloha niaraka tamin'ny OIF dia mbola ampisehoana hatrany fa mangarahara ny fitantanana sy fikarakarana ny fifidianana indrindra mikasika ny lisam-pifidianana. Tsisy afenina ka
na inona vokatry ny fitsiriana ao ataondry zareo reto na inona dia mbola mitoy ao anatiny izay foana na izany na tsy zany ny fitsiriana ao ataony reto manam-pahaizana manokany reto dia tsy afaka hitelime loha fa izy amin'ny maha expert azy dia mahafantatra ny mety atraizany mety ho ampiarana an'izay zavatra ho hitany eo amin'izao fitsiriana izao zay lela zay koa aloha amin'ny restitution finale ho ataondry zareo amin'ny zoma 1 septembre no ahenontsika an'izay. Arak'izany fandaniam-potoana sy fandaniam-bola no andikan'ny mpanara-baovao ny fampiantsoniny teo anivon'ny SENI OIF anaramaso ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Fanaramaso izay efa nokian'ireo solitena ny kandida mikambana ao anatin'ny komity manaramaso ny zotra ny mpifidianana. Fanontaniana mipetraka ny hoe aiza ho aiza ny fahaleovantena ny SENI amin'ny fikirakirana sy ny fiatrehana ny fifidianana. Mahakasika izay fifidianana izay hatrany dia araka ny tety andro amin'ny fikarakarana ny fifidianana dia manomboka amin'ny 10 septambra teo ka hatramin'ny 4 volana novambra ny fizarana ny kara-pifidianana ho an'ny mpifidy. Fanadiny Rarsona Andry. Efa ao anatin'ny fikarakarana fifidianana tanteraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny vaomera mahaleo-tena mikarakara fifidianana amin'izao fotoana izao. Araka ny teto andro amin'ny fikarakarana fifidianana manomboka amin'ny 10 septambra teo ka hatramin'ny 1 novambra ny fizarana ny kara-pifidianana ho an'ny mpifidy. Raha ny fanazavana avy amin'ny filoha-hevitry ny SENI Rakotonarivo Tery dia tsy miara-tonga ny anivon'ny fokontany tsirairay izany fa arakaraka ny vavitany pirinty. Nanomboka kara-pifidianana vaovao moa izany ny SENI ho an'ireo mpifidy 10 tapitrisa latsaka kely ka amin'izao fotoana iresantsika izao dia efa misy ny vita satria indroa taona zany ilay fanontany. Ny ampahany dia totosainy eo anivon'ny imprimerie nationale, ny ampahany kosa dia totosainy ny SENI. Ka amin'izao tika miresaka izao dia efa misy ny kara-pifidianana vita ary efa halefa miaraka amin'ny lisam-pifidianana any anivon'ny fokontany izy ireo izay ho zaraina mialohan'ny fotoana mba tsy hisiany ny fahatarana amin'izay fizarana kara-pifidianana izay. Tsy hiaraka nefa izy io fa izay vita avy any amin'ny imprimerie nationale aloha zany no alefa mialoha dia miandalana ny mety ho fahatongavan'izay eny anivon'ny fokontany fa efa manomboka amin'izao fotoana izao. Isan'ny zava-baovao amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity ny amin'ireo taratasy fanamariana ahafahana mandroja-bato mandritry ny andron'ny fifidianana satria ankoatra ny kara-pifidianana dia azo ampiasaina ny kara-panondrom-pirenena na ny fahazahoana mitondra fiarakodia na ihany koa ny pasipora. Tafatsangana ao Moramanga ny IRD komity izay mpanohana ny kandida Andry Rajoelina. Tonga tany an-toerana ny filohan'ny antoko politika izay mivondrona ao anatin'ny armada izay manamafy hatrany ny fanohanan'izy ireo ny kandida Andry Rajoelina. Henri Florian. Tafatsangana omaly alakamisy ireo ratsamanga mpanohana ny kandida Andry Rajoelina ao anatin'ny distrikan'ny Moramanga na ny IRD 1 district. Isika rehetra distrika eo ihany koa ny IRK na ny isika rehetra commune ary ny IRF na isika rehetra fokontany. Toy izany ihany koa ireo mandataire sy ireo CRMB. Tonga niatrika ity fionambe ity ireo fikambanana maro teo ihany koa ireo filohana antoko politika mivondrona ao anatin'ny armada izay niray feo ho an'ny fanavoatam-pirenena ka nahatonga azy ireo hanohana ny kandida Andry Rajoelina izay hita fa manana viana entina ampandrosoana Madagasikara. Hiasainy anivon'ny fokontany, ny commune ary ny distrika araka izany ireto komity mpanohana ireto. Nanohana ny kandida filoham-pirenena laharana fa 470 kandida Mayol ireo jeunes musulmans pour le progrès raha ny fanambaran'izy ireo tamin'ity androany ety noho ny fidoviana fijery no anton'izany raha ny fanazavana azo Mikael Ramarina. Maro ny olana sedrain'ny firenena ankehitriny raha tsy ilaza ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny maro hafa noho ny fahitan'ny JMP na ny jeunes musulmans pour le progrès fa ny kandida laharana fa 470 no afaka anala ireo olana maro ireo no antony goavana nosika azy ireo anohana ity kandida ho filoham-pirenena ity. Tsy amin'ny fomba fijery fotsiny ihany no antony izany fanohanana izany fa eo ihany koa ny viana entina ampandrosoana ny firenena raha ny fanazavan'ny filohan'ny JMP. Izy no hitanay amin'ireo jiaby fa avita agnazy ty firenenantsika ty fa tegna efa latsaka katerena firenena malagasy tompoko lasy tompoko vavy. Tsy hoe
ny taloha tao tsy nahavita fa hitatsika ihany Iaramalala Madagasikara aiza toerana misy azy amin'ny fotoana tenenatsika izao. Ka zay mino sy magnantena zay fa io izy rery ihany afaka agnadoso Madagasikara agnatin'ny aizina, agnadoso Madagasikara agnatin'ny tsy fandriampahalemana, agnadoso Madagasikara agnatin'ny mosary. Ka zay magnentana olona zay mbala misarasara. Anao izay ezaka rehetra vitany ihany koa ny JMP amin'ny fanohanana ny kandida laharana fa-430. Tsy maintsy mandeha anjara atsika, tsy maintsy mandeha andraikitra atsika fa gasy mitovy amin'ny kristianina. Zay natonga zay nanapa-kevitra fa aloha zay safidy olona mitovitovy fomba fijery aminay, olona mety avita iara-iasa aminay ampandroso ty Madagasikara malalatsika ty. Tompoko lasy tompoko vana. Miala tsiny, miala fondro, miala salofito aminareo havagna namagna. Fa satro safidy amin'ireo enina amby telopolo kandida zay latsaka. Kanefa tsy maintsy misafidy ray amin'izy ireo atsika malagasy rehetra tsakanavaka na inona lokony politikany, na inona fomba finoany, na inona taninaviany, fa tsy maintsy misafidy ray amin'izy ireo tsika iarahantsika agnavitra ty Madagasikara atsika ty. Ka tapa-kevitra zay agnatin'ny fikambanana fa anoagna Andriamatoa Adjena, Ray Aman-dreny, lolohavagna Tampondoa, Président Mayol. Akoatra ireo tanora mpino silamo maro ireo dia misy ihany koa ny mpanakanto maro miara-miasa amin'ity kandida fa-430 ity izay manohana azy amin'ity fifidianana ho filoham-pirenena ity. Lafim-baovao hafa kosa indray tena nampahafantarina tamin'ity androany ity nitetika asa USAID Aitao sy USAID mikady anampy amin'ny fiarovana ny zavaboary ary ny fampandrosoana ny vondron'olona eny fotony eto Madagasikara. Aritra 5 taona moa ny tetika asa Yves Richard. Nampahafantarina androany ny tetika asa roa iarahany sampandrara Amerikana misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID sy ny ministera ny tontolo iainana iarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Araka ny fanazavana, ifantoka manokana amin'ny fanamafisana ny fitantanana ny arena voajanahary eny anivon'ny vondron'olona eny fotony ny tetika asa USAID Aitao sy ny USAID mikady, mitaky fandraisana anjara ny vondron'olona eny fotony ihany koa ny tetika asa ahafahany mahazo tombotsoa hampahomby ny fiarovana ny zavaboary. Tena sindrika manokana dia ilay vasahina amin'ny roso hanampy ny ataontsika hoe mpiarabelona manodidina an'ireny faritra arovana reny. Le inona moa zany hoe le manampy manatsara amin'ny fari-piainana zareo. Ka anatena zany isika amin'izay fotoana izay fa raha fa tsara amin'ny fari-piainana dia tsy sahirana hiditra any anaty alatsony zareo dia ho voaro na. Dia betsaka ozy atao zany ny zavatra azo atao. Ohatra fotsiny fanampiana an'ireo vahoaka manodidina eo amboly aty amin'ny toerana hafa nohon'ilay ala. Fa mahatonga ny olona nge mitrandraka an'ilay ala dia zay mitady toerana ambolena zareo. Araka ny fanazavana, mitentina $5.7 tapitrisa ny sorabola natoka ny USAID andrindrana ny tetika asa USAID Aitao sy ny USAID mikady eto Madagasikara. Isan'ny ampiavaka ny tetika asa ny fisian'ny tany-tsoroka mivantana ho an'ny vondron'olona eny fotony hanamaivana ny fitrandrahana ny ala raha ny fanazavana. Zavatra tena ezahanay zany dia ny hoe ny farafahabetsany indrindra amin'ireny atao hoe ressources reny amin'ny vola dia mandeha mivantana makany amin'izay olona tokony izy. Izany resantsika zany zao hoe ny vondron'olona ifotony ho an'ny mikady dia tena any mihitsy ny fotana endry-jareo aza dia na ny firafitry ny tetika asa aza dia izy olona valo fotsiny izy dia Antananarivo. Fa ampolo maro any amin'ireny faritra ireny. Ho an'ny Aitao kosa dia miezaka miara-miasa amin'ny ministera, miara-miasa indrindra amin'ilay fiarahamonim-pirenena. Ankoatr'izay, no tanterahana androany ihany koa ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fikambanana DEV na ny Agir pour le développement de l'économie verte, tanjona ny fanamafisana ny fiarovana sy ny fitrandrahana ny tontolo maitso, indrindra amin'ny alalan'ny fampandraisana andraikitra ny orinasa tsy miankina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ty androany ity zany niompana bebe kokoa tamin'ilay atao hoe responsabilité sociétale entreprise. Manomboka izao zany tsy maintsy jerena ny hoe ahoana ny fanaovana ny asa ao anatin'ny fikojana ny tontolo iainana. Tanjona dia tsotra,
fiarovana ny asa atao amin'le tontolo iainana sy ny ekôlôjia tsy vita mora le izy satria tsy zavatra lalàna fotsiny io, tsy zavatra vola fotsiny io fa mila zavatra be da be sady transversal io zay filaza azy amin'ny teny teknika no intersectoriel. Raha vao miresaka tontolo iainana tsy maintsy ao ny ponina, tsy maintsy ao ny fandriampahalemana, tsy maintsy ao ny rafitra rehetrarehetra misy na ndrafim-panjakana zany na ndrafitra vondrom-baoka itsinjaram-pahefana. Raha vao tsy ireo rehetrarehetra ireo no miaraka ao anatin'le izy dia tsy tafavoaka mihitsy. Nefa mampiaraka an'ireo tsy zavatra vita mora le izy. Tafiditra ao anatin'ny ezaky ny ministera amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary eto Madagasikara ny tetikasa raha ny fanazavana no faranana tamin'ny fanomezana mari-boninahitra na chevalier de l'ordre national ho an'ireo mpisehatra vahiny nanometra-kefa sy ny fahalalany ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana teto Madagasikara ny fampahafantarana ny tetikasa ny ministera ny tontolo iainana androany. Tapitra teo ny tapan'ny voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa no atantsika ny fanomezana izay natolotra ny groupe Filatex ho an'ny mponina eny amin'ny fokotany anosy be izay vola eo ihany koa ny asa miavaka amin'ity androany ity dia ny fangalana sary izany rehefa avy eo ary. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. In my heart and my soul when you're right here beside me, I don't ever want to stay too long. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. No, oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Pas de panique, y'a Arctic. Tu sais maman, pour que le linge soit tout propre et qu'il sent très bon, il faut vraiment bien choisir sa lessive. L'efficacité des agents nettoyants Arctic offre un résultat parfait à chaque lavage. Et sa senteur parfumée procure à votre linge une intense fraîcheur. En plus, avec Arctic, il y a des cadeaux à collectionner. Pas de panique, y'a Lessive Arctic, son premier cadeau, c'est l'efficacité. Ils étaient deux inconnus et ils voulaient vivre une nuit mémorable. Mais c'est leur réveil qu'ils n'oublieront pas. Bon bah va falloir qu'on divorce. Absolument d'accord. Ça nous fera des souvenirs. Mais c'est à moi cette pièce. Oui mais c'est moi qui l'ai joué, je te signale. Tout ce
qui est à toi est aussi à moi, chérie. On est mariés. T'as un trou de mémoire? J'ai décidé de geler les 3 millions de dollars et de vous condamner tous les deux à une peine de 6 mois de mariage forcé. Objection, Monsieur le Président. Bienvenue chez toi, chérie. Oh, pardon. On n'est pas pour longtemps. Eh ouais, tu rêves pas. Au fait, c'est ton tour de faire la vaisselle. Si je peux faire en sorte que Joy demande le divorce... Non seulement tu retrouves ta liberté... Et en plus, tu te retrouves avec la totalité des 3 millions. Bonsoir. Araky ny bande-annonce hitantsika teo iny jackpot izay nay noronan tsara rahantsika anio alina amin'ny 1:20 sy fefany eto amin'ny Cool TV. Fa tontolon'ny fampianarana indray no anoizantsika ny vaovao dia tsy misy fiantraikany amin'ny famoahana ny valin'ny BBC ao amin'ny distrikany Antsalovana ny fanafian-dalo ny tranga tamin'ny commune iray Omaly raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Androany kosa mbola tao anatin'ny famaranana ny adiny ara-panatanjahantena ny teto Antananarivo renivohitra. Ny valy Omaly kosa ho an'ny atsimon-drano fanadiny miantarandrianay. Omaly misy directeur CG avy Bekopaka nitondra ny valim-panadinana BPC sy nitondra maillot zany dia ny Sakanandahalo tao akaikin'ny commune ny Tranga izay eo amin'ny 30 kilometra miala ny Bekopaka dia lasan'ny zareo daholo na ny valin'ny na ny vola kely tany ampelatany na ny lamba dia ny tenekotra sisa nety miakatra ny Bekopaka. Dia eto dia manaitra ny Filoam-Panjakana mba hanamaty mbola anohy ny atao hoe opération izay tadiaviny. Toy izay ny zava-niseho tao amin'ny distrikana Antsalova commune Bekopaka ao Trangai Omaly. Faharoa nandritra io fanafian-dahalo io raha nambarany solombavambahoaka any an-toerana trany ny dika mitovy misy ny valim-panadinana BBC. Tsy miatraika amin'ny famoahana ny valim-panadinana nefa izany hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Sujet Bekopaka ngamiko, sujet afantarana ho ana sujet anankiray fotsiny le valim-panadinana iny imprimé le naka-copie zany le anina le lecteur CG dia ho afficheny any aminy dia iny le misy nanafika teny an-dalana izy. Valim-panadinana ny informatisé azonao miampy raha informatisé daholo ny TPC rehetra dia juste amana fotsiny imprimé fotsiny ho an'ny Tsy ny any amin'ny distrikana Antsalova ihany, Sisko Mahery 40 no efa namoaka ny valim-panadinana BBC. Isan'izany ny Sisko Ambatolampy, Mandoto, Ikalamavony, Ambatoboeny, Ambohidratrimo sy ny maro hafa. Amin'ny ankapobeny, nahitana fitombony ny tampafana, isan'izany ohatra ny eto Atsimon-drano, niakatra 500 noho ny tampafana ny taona lasa ny vokatra tamin'ity taona ity. Ny tampafana tetỳ amin'ny faritra Itosy izay misy amin'ny centre d'examen Ambohidrapetro, Andranonahoatra, Itosy, Bemasoandro ary Ambotavo dia mitombo ny valim-panadinana 50,08 eo manodidina 50% zany vokatra eto amin'ny axe Itosy. Manodidina 44% eo izy tamin'ny herintaona. Ilay manohy seconde zany miankina amin'ny seuil isaky ny établissement dia ny teto amin'ny établissement anay zany arakaraky ny capacité d'accueil dia mitombo kely ny isan'ny afaka seconde. Tsy mbola nivaly kosa ny valim-panadinana ho any Antananarivo renivohitra. Ratsahivina androany no andro farany nanatanterana ny adina ara-panatanjahantena ho any fanadinana BBC eto an-drenivohitra. Tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia namoaka fanambarana fikarohana manam-boninahitra polisy iray izay voarorohy amin'ny fanafiana amin'ny Tapedina ny avy eo amin'ny polisy pirenena sampana Adeloka Bevava Anosy sampana fahaefatra tamin'ny Omaly. Rarsona Andry. Tatoato dia nahenoana matetika fa misy hatrany mpitandro amin'ny filaminana voaroaroy sy voasaringotra amin'ny rendraha fanafiana amin'ny Tapedina sy fikambalan-jolasy fakanankerin'ny ireny. Saika tamin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ohatra amin'izany ny zandarmy 3 miandry ny fitsarana azy anambaty finandrahana vokatry ny voaroaroy azy ireo tamin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny dahalo ny 17 aogositra lasa teo. Araky ny loharam-baovao dia miaramila ihany koa ny iray tamin'ireo nambara ho jolala avy mibala amin'ny polisy avy amin'ny SAG, service anti-gang, andro vitsivitsy lasa izay tetsy Anosy be.
nanatra maromaly ny namoaniny avy amin'ny polisy-pirenena sampana ady eloka bevavy anosy sampana faefatra fanambarana fikarohana manambony nahatra polisy iray izay voaroroy amin'ny fanafiana amin'ny Tapediana sy fikambaran-jolahy nanafika teratany vahiny iray tetsy Atsahavola ny talata 21 septambra lasa teo ka nahaverezana bolonga mbola mena milanja 5 kilograma. Mampametra-panontaniana mpanarabanao ny tranga fahenona mpitandro amin'ny filaminana voarororo matetika amin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny jolahy toy izao ny aminy hoe vokatry ny kolikoly amin'ny fidirana eny amin'ireny sekoly ambony manofana mpitandro amin'ny filaminana ireny ve no mahatonga izany satria ny vola no manjaka ka tsy ampy mihitsy ny fitsirihana marina ireo mpifaninana amin'ny alalan'ny enquête de moralité. Mbola entina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao Ankolo TV FM ihany ny toy raharaha mahavoaroroy ny mpitandro amin'ny filaminana amin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny jolahy toy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nanolotra vola an-tapitrisan'ny groupe Filatex ho an'ny mponina ao amin'ny fokontany Anosy izay vola izay hoentina manitatra sy manatsara ny foto-drafitrasa ahafahana manamora ny fahazahoan'ny isa-tokantrano raha ny fisotro madio. Mampiona Rakotoarsan. Tokantrano manodidina ny 300 eo hatramin'izay no mijaly amin'ny tsy fisian'ny rano fisotro madio eny amin'ny fokontany Anosy izay vola noho ny tsy fisian'ny fitaovana ary-fomba hoentina misintona sy manaparitaka ny rano anakaiky ny isa-tokantrano raha ny nambaran'ity lehibe ny fokontany ety an-toerana. Le fantsona efa napetraka ny fokontany zany akely zay no trakatry ny volan'ny fokontany zany dia zay tsy maintsy natao mokoly zany efa elaela ihany satria tamin'ny 2001 no nametrahana an'io dia rehefa nandeha le zavatra dia hita mihitsy rehefa tsy mahavaly loatra n'le filan'le mponina zany dia rehefa tsy dia navaly izy dia mba neritreritra zany hoe ahoana ny fomba nalehibiazana n'ity tuyau ty mba hafarafaratsiny any amin'ny 90% ny mponina no mba hovoavaly zany le filany. Manoloana ny fijaliana izay mianjady amin'ireto mponina namaly ny filan'izy ireo ny groupe Filatex izay tonga teny an-toerana nanolotra vola mitentina 7,7 alina sy 3 hetsy sy 7 tapitrisa ariary. Dia raha nisy fotoana ny fampiresaka dia nangataka zany izy ireo hoe manana olana eo amin'ny rano fisotro madio satria ny fantsondrano izay miainga mamatsy an'ity tanàna ity dia efa antitra dia antitra tokoa sady kely dia kely ka tsy mahazo rano le mponina. 2 km 500 eo zany halavan'izay tuyau izay dia ao anatin'ny tetikasanay ihany koa moa zany resaka hoe fanomezana rano fisotro madio dia namaly ny antso zareo izahay ao amin'ny groupe Filatex dia zareo mba elana le hoe izahay ihany manao anazy zany dia misy fiarah-miasa zany nanontaniana zareo hoe tsy maninona arany ho ataonay le izy fa zao nareo ihany no manao ny vinavina rehetrarehetra ny amin'ny fanaovana ny asa dia ny vola izay ilainareo dia izay zany natao teto androany nomena azy zany le chèque ahafahan'ny zareo manatanteraka le asa. Le zavatra izay atao an'io zany dia bénéficier ho ana olona 1200 eo zareo mponina eto dia mbola tsy izay ihany moa zany fa mbola mitohy foana ny zavatra izay afaka hoe anampiana dia manao zahay. Namafisiny hatrany fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso izay ataon'ny groupe Filatex amin'ny fanatanterahana izao foto-drafitrasa rano fisotro madio izay maty matesan'ny mponina Anosy izay vola. Ao aminay moa zany misy contrôleur mandehandeha rehefa misy zavatra zany asa ataonay ohatr'izao dia mijery zahay fa tsy hoe mena fotsiny vola dia any fa jerevana hoe tena natao marina ve le asa dia miankina misery an'le olona zany jerevana hoe hatraiza nety tena netraika tamin'le mponina ve le izy sasanatry very fotsiny le hoe very fotsiny aloha tsy misy satria izay manara-maso foana hoe tena natao le izy dia tena nahazo le mponina. Raha tsy haivina tsy vaosambany no nanaovan'ny groupe Filatex fanampiana tahaka izao ho an'ity fokontany ity sy ny sehatra maro hafa ihany koa. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin izao kosa indray nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Ny antsipiriana izay entin'i Michela Narzona. Nivoaka androany ny laharana fahaenina amby 10 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ny lohatenim-baovao misongadina ny zatoandro natao amin'ny fitondrana ny Premier ministre ankehitriny Tsai Christian, 100 jours du PM, chronique d'un franc succès
ao amin'ny petsy faharoa no ahitanao izany. Ao amin'ny petsy fahatelo kosa ny ahitana ny vaovao isan'ny songadina tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity, affaire Taberandriamanantsoa suite et fin. Ao amin'ny petsy fahadimy kosa no ahitana ny fanehoan-kevitry Fanny Soerinaivo manoloana ny kolikoly izay manjaka eto Madagasikara, la corruption n'est pas une fatalité. Michael Andriamanjaka, mpanao sary hosodoko, le portrait d'une âme, ao amin'ny petsy fahafito no ahitana izay vaovao mikasika ny kolotsaina izay. Ny mikasika ny fandarana alalino iarahanao amin'ny fehizora faly indray no hitanao amin'ny petsy fahafolo, fahazon-dalana mitondra fiara, biometrika sa sécurisé, fandarana alalino, arahinao eto amin'ny Kolo TV isaky ny alahady amin'ny 7:00. Ray mpianakaviana iray niakin-doha tanteraka tamin'ny asa fakana sary iray no asa miavaka hoentina aminao amin'ity androany ity fanadina. Manao satroka, miambozina fakan-tsary, mandehandeha. Io no mameno ny tontolo andron'ity lehilahy iray ety amin'ny zaridaina Analakely. Izy no rakoton'Irina Jean René, pakasary no asany, ary efa azo lazaina ho efa ela netezana tao anatin'izany tontolon'ny fakan-tsary izany. Efa 20 taona zona ny makasary. Dia taiza daholo ilay anaovanao an'izany teto foana ve sa hoe? Mandehandeha fa kay tsy voafahatra hoe eto foana fa mandehandeha zay misy sary rehetra dia. Betsaka ny olona tonga maka sary eto aminy, mety olona avy eto an-toerana ihany, misy koa ireo vahiny tonga mitsidika ny Antananarivo no voasarika maka sary ety. Na tsy mandeha araka izay heveriny aza ny asa hoy izy indraindray, miezaka ny manohy ny asa trany ary miandry izay mety ho fiovana ary efa ao anatin'ny fitiavana ilay maka sary. Milaza ny olana izay sedrainy eo amin'ny sehatry ny fakan-tsary i René. Zany hoe ohatrany hoe diskely ihany raha anao hoe contre an'ilay telefôna satria ilay telefôna eritreretin'ny olona hoe fakan-tsary foana tany an-trano. Nefa zavatra samy hafa hoe telefôna dia telefôna, fakan-tsary dia fakan-tsary. Ina mahasamy hafa izay zany raha anao manokana? Mahasamy hafa azy dia rehefa natao hoe telefôna dia telefôna, fa rehefa hoe fakan-tsary dia fakan-tsary. Fa ny olona manko an'ilay tsy malala manao hoe telefôna, mahana telefôna izay dia mieritreritra izy hoe mahazo sary. Irakoton'Irina Jean René fa fantany maro amin'ny anarana hoe René izy ety amin'ny manodidina. Eny Taosy no finanany, mananjanaka 4 ary mivelona amin'ny asa fakan-tsary. 500 ariary ny vidin'ny sary lava iray. Raha ny amin'ny vola azony isan'andro kosa tsy voafaritra hoy izy ary mivoava be hatrany, mety ho 5, mety mahatratra hatramin'ny 20 sary isan'andro. Nanambara ihany koa izy fa miezaka mampivoatra mampanaraka ny teknôlôjia ny fakan-tsary izay ampiasainy. Tena fa be nibetsaka ny solo fakan-tsary hatramin'ny mbola tamin'izy mbola zantika mbola pellicule. Na dia hoe ety Analakely aza ny toerana tena matetika ahitana ny rakoton'Irina Jean René, misy fotoana ihany koa izy no miala ety fa saingy mbola mijanona ao anatin'ny fakana sary hatrany. No izy misy manarama maka sary any amin'ny toeran-kafa nefa dia tsy maintsy mandeha toy ireny hetsika mandalonana izay karakarainy fianakaviana maro samihafa ireny. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia hiditra ao anatin'ny andro fahadimy ny fiadinan'ny tompo-dakan'i Madagasikara ao anatin'ny poule des As 12 sy 2 fionana eo amin'ny FC Vakina sy Knaps Sport izay ao atao any Antsirabe. Eo ihany koa Fossa Junior sy LGK Plus atao any Mahajanga. Henri Florio. Ito indray ny fifananam-pirenena taranja baolina kitra. Taorian'ny fifananana atrean'ny Bariado Madagasikara farany teo iny. Hiditra amin'ny andro fahadimy indray ny poule des As. Ho tanterany ny alahady ho avy izao mialoha ny andro farany iadina ny tompon-dakany Madagasikara poule des As 12 sy 2. Hafanatanteraka ety andro fahadimy ity hampiatrano ny Knaps Sport any amin'ny kianjan'ny Velodrome ny FC Vakina karatra. Atreto tsy mbola resy teo an-kianjan'ny FC Vakina teo amin'ity poule des As ity. Izy ireo
izay manana isa 4 raha isa 7 kosa ho an'ny ekipa ny tasy. Endrika famarana kely ity lalao ity. Niknapsa sport izay tsy maintsy hiady mafy hitady isa telo indray. Tombony kosa ho an'ny FC Vakanakaratra izay hiady mafy satria milalao eo an-kianjany. Any amin'ny kianjan'ira be mananjara indray any Mahajanga. Ny fiaona eo amin'ny Fossa Junior sy ny LGK Plus Analamanga. Ity lalao ity izay mety hamaritra ny hoavin'ny Fossa Junior izay mitarika Vonjamaika hatreto manana isa 10. Tsy tafavoaka kosa ny ekipan'ny LGK izay tsy manana fa tsy isa iray. Ho mafy araka izany ireo lalao anankiroa ireto ao anatin'ny andro fahadimy ao anatin'ity poule des As 24 ity. Dia izay namarina ny vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.